Dia sahala amin'izao ilay izy rehefa jerentsika. Wow, nice. Tsara, tsara ilay izy. Efa miarabana rehetrarehetra tafaverina soamantsara eto amin'ny pejy. Androany dia horonantsary nangatahana iray taminareo no ataontsika. Nandeha niantsena tany amin'ny Moprhe ako, izany hoe tsy tany moa izany fa online no nanaovako anazy. Olona efa mpanaraka anahy efa elaela ihany ary cliente vaovaon'ny Michou officiel ihany koa izy. Ito ny baoritra. Dia raha liana ary ianao ny inona no vidiana tany amin'ny Moprhe dia ndao avy hatrany ary. Somary hafa ity horonantsary ity, efa nanao zavatra ohatr'izao ihany ako tamin'ny taona lasa sa tamin'ny 2 taona lasa izay, fa tsy dia tena mpanao haul loatra izany amin'ny teny malagasy, fa nangatahana moa izy ity dia ho atao anao swatch ako sy dia asehoko anareo ilay akora dia tombontsika avy hatrany satria somary betsabetsaka ihany izy ato. Ity ilay palette Jaclyn Hill palette volume 2, izany hoe volume 2 izany ity. Ohatr'izao ny ato ambadikany. Dia misy an'ilay Jaclyn Hill amin'ny sisiny anankiroa. Yep. Dia misy volume 2 no soratra eto amin'ny sisiny. Aza manay fa fafako daholo reto rehefa ho alefako a Madagasikara. Dia rehefa sokafana ilay izy mazava ho azy, misy an'ilay fiarovana amin'ilay palette. Dia mitovy amin'ilay tamin'ilay volume 1 ihany ny habeany raha tsy diso ahako. Dia misy ohatr'izao izany ilay izy rehefa ho sokafana. Jaclyn Hill palette volume 2 and then Moprhe eto. Dia mazava ho azy ny ao ambadika ny zavatra rehetra tokony fantatrao momba ilay palette, 12 mois sy ny sisa sy ny sisa. Dia sokafantsika amin'izay angamba ilay izy. Toy izao ilay izy rehefa sokafana. Dia misy an'ity fiarovana ity, fafako ihany koa rehefa alefako. Dia misy an'ity misy soratra avy amin'ny Jaclyn Hill. Ohatr'izao izany ilay izy. Anankiroa fotsiny angamba no swatch evako na anankitelo satria tena swatch evantsika ity rose be ity. Ile rose. Ny anaran'izy teo Tipsy Girl. Ataontsika marevaka ihany. Ataontsika indray ilay orange be teo ambony Tipsy Girl. Orange teo ambony My Man. My Man. Ohatr'izay indray ihany ilay My Man. Dia aleo tia mangirangirana ity no ataontsika amin'ny farany. Tia mangirangirana ity Talia. Wow, hafa mihitsy ilay izy. Ohatr'izao ilay izy rehefa swatchevana. Ataoko amin'ny tanana. Talia. Hitako ny kalitaon'ilay izy fa tena mbola mitovy amin'ilay kalitaon'ilay volume 1, izany hoe tena mbola tsara ilay izy. Tsara ilay izy. Marevaka be mihitsy ny lokon'ilay izy, tsy zavatra tsy dia ho vidiako ho ahy manokana fa tsara. Raha ohatra ka tia loko marevaka ianao indrindra fa ny loko rose dia ho tianao tokoa izy ity. Izay ny amin'iny palette manaraka ho jerentsika dia 3503 Fierce by Nature. Moprhe ihany mazava ho azy, Moprhe daholo moa izany palette rehetra izay ho asehoko eto dia tsy averiko intsony angamin'izay. Dia toy teo ihany misy an'ity fiarovana ity. Dia sahala amin'izao ilay izy rehefa asorina tao. Dia ny ao ambadika izany adresy Moprhe foana izany ao ambadika an'ilay izy raha ny tena marina. Dia #Moprhe babe sy ny sisa.
dia rehefa sokafantsika ilay izy dia sahala amin'izao, misy anaran'ilay izy eto a. Wow, inona ny voakitika avy teo. Ok, ataoko loko hafa indray zany ny soatrevako satria bon, ilay maitsomaitso indray no ataontsika soratra amin'ity anankiray ity a. Ahoana ny anaovantsika anazy? Ok, dia loko anankiray hafa. Ao jereny ity maintimainty ity raha mba tsara. Andramako ity raha ohatra ka tena mainty tsara tokoa. Ataoko amin'ny akikely. Yeah, ça va. Ohatran'ny hoe afaka buildable, it's buildable. Fa tsy dia mainty be aloha, tsy dia mainty be ilay izy fa buildable. Dia izay zany ny amin'iny a. Somary mandeha mafimafy kely ary zareo ialakotsiny satria tena mbola be dia be ny entana mbola jerentsika. Dia sao dia lava loatra ilay vidéo sahony. Sa mankafy nareo? Ok, palette manaraka dia palette ngeza dia ngeza tokoa izy ity. 39S such a gem. Ngeza, tena ngeza. Ohatran'ny ngeza. Ngeza be ilay izy. Efa misy mikaperitra kely eto amin'ny sisiny inganika tsy simba ilay izy. Fa io ohatr'izao no natongavany. Misy mikaperitra kely eto amin'ny sisiny. Dia ny eto ambadika ny zavatra be dia be. Tsy ohatran'ilay anankiroa teo fa be dia be ny zavatra soratra eto ambadika. Dia misy teny frantsay sy teny anglisy koa ilay izy, mahafinaritra. Dia salama teo aloha ihany. Dia ohatr'izao ilay izy rehefa sorona tao a. Dia sahala amin'izao ilay izy rehefa jerentsika. Wow! Wow! Ity tonga dia mahaliana be anaty raha ohatra ka tsy maninona tonga dia ataoko soratra vetivety a. Izany asisika anazy. Oh! Tsy dia mivoaka mangirangirana be fotsiny ilay izy fa tsy dia mivoaka. Solide mihitsy izany ilay izy. Tsy haiko na hitanao tsara. Solide ilay izy, izany hoe mety mila glue ianao mametraka anazy, lakaoly. Feno biby. Feno mangirangirana ny tanako. Zavatra ohatran'ireny mangirana ohatran'ireny mila mitandrina tsara mihitsy rehefa manao anazy satria rehefa tonga any anaty maso ilay izy tena somary manimba maso ihany a. Ok. Angambany ity gris-gris ity ohatran'ny andramako satria somary mba hafahafa nohon'ilay teo aloha. Wow, nice. Tsara, tsara ilay izy. Aloha volomparasy. Volomparasy no atao sa iza? Ohatran'ny mahaliana anahy. Ilay anankiray teo ilay gris-gris teo a. Tsy hitako ny anarany ireto. Ity indray no ataontsika manaraka. Ok, tsara. Tsara ilay izy. Ohatran'ny hoe misy loko miverimberina be izany ato anatin'ilay izy. Fa tsara ilay izy, ngeza be. Ngeza tsara. Palette manaraka dia 35G Bronze Gold. Dia ny ao ambadika ihany koa mitovy amin'ilay anankiray teo, mbola be soratra be ohatr'izao. Dia ity plastika ilay ivelany.
Ah, cute! Ohatr'izao ny palette mety hoe hovidiako. Dia misy amin'ity koa ao anatiny misy an'ilay anarany. Dia ohatr'izao indray ny ato anatin'ilay izy. Tsara! Tiako! Zavatra ohatr'izao ny anany tiako. Okay. Izy indray no ataontsika soratra, ataontsika maty indray mba soratra tsy trevantsika sa ahoana? Ity maty ity. Atao ampovoany eto a. Wow, maty tsara mihitsy izy izany. Okay, ny faharoa Why? Ohatran'ny intéressant be ity. Mahaliana be ity. Tsy indray andramako. Somary matroka daholo ny andramako amin'ity palette ity, raha tsy mampaninona anareo. Mivoaka ve ilay misy mangirangirana ao anatiny? Dia mivoaka ilay izy. Hitanareo? Okay. Feno mangirana ny tanako reto. Mahafinaritra ilay izy. Mahafinaritra be. Palette ohatr'ity izany no tiako, zavatra neutral afaka hoentina isan'andro, andavanandro. Misy palette anankitelo amin'ny farany vao ataoko fa mahaliana be anaty Jeffree Star ity satria izaho tsy mbola nandray akora Jeffree Star mihitsy. Ohatr'izao ilay izy Jeffree Star Morphe and Jeffree Star, izany collab ny Jeffree Star sy Morphe ilay izy the Jeffree Star Artistry Palette no anarany. Ohatr'izao ny eto ambadika misy sarany Jeffree Star dia misy an'ireto soratra reto. Anareo rehetra mijery nareo zavatra authentique reto a. Dia mitovy amin'ny ohatran'ny Morphe rehetra ihany, misy fiarovana ilay izy a. Dia misy an'ity ny eto ambadika, sy ity ny eto alohany. Dia rehefa sokafana ilay izy a, wow! Dia ohatr'izao. Misy fitaratra eto, fitaratra ngeza be mihitsy ilay izy. Dia misy Jeffree Star Fit Morphe eto a. Dia ohatr'izao ilay izy rehefa sokafana. Tsy tiako tratran'ilay fitaratra nareo. Okay, wow! Misy an'ilay paillette ohatran'ilay resahako teo ihany koa ity. Angamba ity rose ity fotsiny no ataontsika swatch. Ny anarany To. Welcome back to my channel. Wow! Ay, zavatra tena phrase iray mihitsy ilay izy. To izany no andramantsika. Anandrana an'ity maitsomaitso be ity tsika. Maitsomaitso be ito ambany ito. Nate no anarany. Dia ity orange ity sisa moinde noise no anarany. Tsy haiko reto a. Za ve tsy mahay manao swatch sa ity palette ity no tsy dia tsy haiko. Tsy dia pigmenté izany ilay izy, ohatrany tsy tia dia makaiza. Dia ny palette sy ny akora ny entana ambony hojerentsika eto a dia Jaclyn Hill daholo a. Jaclyn Hill Fit Morphe. Fatsika Jaclyn Hill Cosmetics akory a. Okay. Voalohany Jaclyn Hill ity ilay misy 7 na 4 izay. Dia anankitelo no ananany. Ananako koa ny anankiroa amin'ity dia afaka mbola manao atao amin'ny maso angamba ny sasany amin'ity rehefa manaraka. Satria ananako ny anankiroa aminy. Fa Jaclyn Hill Bling Boss ity iray ity a. Dia sariny Jaclyn Hill manao an'ilay palette mazava ho azy ny eto ambadika. Dia sahala amin'izao a, Bling Boss eto amin'ny sisiny a. Dia Morphe Fit Jaclyn Hill ny eto ambadika. Dia ny eto ny milazalaza ny QR code sy ny sisa.
dia Morphe fiditrako ny helany ato ambadika. Sokafantsika ilay izy raha ety soratra dia ohatran'ny rehetrarehetra ihany voaharo tsara. Dia ohatra tia ilay palette. Dia ity ilay volomparasy. Mety ity no tiako raha ohatra ka. Volomparasy ohatra izao ilay izy. Tovy be mihitsy rehefa ilay jerenao online amin'ny ohatra izao mihitsy ny paoziny. Angamba tonga dia ilay volomparasy angamba nataoko swatch. Volomparasy gem no anarany. Pizazany ataoko amin'ny manaraka. Pizaz. Gem and pizaz. Reto anankiroa mifanakaiky reto. Dia berry treasure. No. Ataontsika ballsy. Ballsy. Ito. Misy loko ohatra izao be dia be zany ny palette ananako. Misy loko ohatran'ity ballsy ity tsara ilay izy fa tsara ilay izy tsy dia hoe wow be fa tsara ilay izy. Palette roa manaraka. Palette voalohany ring the alarm. Jaclyn Hill Fit Morphe ihany ilay izy dia toy izao indray ny ato ambadika, ny sariny ato ambadika. Dia ohatr'izay Jaclyn Hill Fit Morphe dia ring the alarm ny ato ambadika. Rehefa sokafana ilay izy sahala amin'izao dia ohatra tsy ilay izy rehefa asorina anaty baoritra. Ohatra izao ny ato ambadika. Ary misy fitaratra daholo kay izany ilay izy miaraka amin'ny fitaratra fa adiniko ny lazanareo izy indray no ataontsika. Lolly no alaintsika voalohany koa ny tanako ankavanana ihany mahay miasa. Lolly. Manaraka on camera. On camera. The boss ass. Bomb ass no ataoko farany. Zay izy. Zay ry zareo ny amin'iny Zay ny ring the alarm. Tsara ohatran'ny tiako ty, ohatran'ny tiako ny tiako kokoa noho ilay volomparasy teo ny palette farany izay ho jerentsika. Armed and gorgeous. Dia mitovy amin'ilay teo ihany ny ato ambadika. Dia rehefa sokafana ilay izy sahala amin'izao. Ity mariako fa somary milepina any anatiny ihany ilay soratra. Misy fitaratra koa ilay izy mazava ho azy. Ity angamba ny anisan'ny anankiray ananako. Okay. Coin tonga dia hitako tonga dia mivoaka tsara eto. Coin tena hoe zara fa manindry ary zareo Coin top secret. Dia izany indray prowl. Ataontsika eto zavatra maty indray ny atao. Dia izay indray ny amin'ity tiako be ilay coin.
otrany tsy androko zany anisan'ny dia masoko. Anisan'ny vidéo mila endrasanareo jerena zany zao zay. Zay ny amin'iny dia ny entana farany hojerentsika dia brush set. Sahala amin'izao mangirana be dia sahala amin'izao ny ato anatiny. Fasiana borosy fotsiny ity fa tsisy borosy ato anatiny fa ny anaho ilay anaho misy borosy no misy fitoerany dia asehoko anareo amin'ny manaraka. Somary misy fofona ilay izy. Dia zay ny amin'iny zareo. Misaotra betsaka anareo rehetra mijery, misaotra betsaka anao izay nangataka an'ity horonantsary ity. Dia mampanantena anareo fa ho maromaro ho betsabetsaka ny horonantsary haul na fiantsenana ny tsena. Tsy haiko ny atao anarany aloha hatreto fa ho betsabetsaka ny horonantsary sahala amin'izao dia malagasy ato amin'ity volana ity. Mety ho izay daholo mihitsy amin'ity volana ity dia raha ohatra ka mahafinaritra anareo ny horonantsary misy make-up sahala amin'izao dia miverena manaraka izany dia aza adino ny misabonena, misubscribe satria izay no ahafahanao mahafantatra fa misy horonantsary miakatra tany. Misy horonantsary vaovao ato amin'ny chaîne izany. Omeo like ilay vidéo raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza adino mitafatafa sy miresadresaka amiko any amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra any rehefa tsy eto amin'ny YouTube dia any foana. Zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra mijery dia manaraka indray. Veloma daholo.